Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raisy zanaka ry fanahy masonao. Fa na dia mandrakotra anay aza ny aiziny izao tontolo izao sy ny firongony, dia mampiposaka aminay ny fahazavana amin'ny alalan'ny fampamira-piratanao ny voninahitra ao aminay izahay. Misaotra anao izay fa na dia hodidin'ny fahafatesana sy ny aliny rehetra ary, dia tonga aminay Jesosy Kristy zanakao lay fiainana mandrakizay mitondra ny fahavelomana ho anay. Ary misaotra anao izay noho ny mbola fanatrehanao anay hatrany amin'ny alalan'ny isan-keritaona ny tompo-pivoazana tahaka izao. Dia mino izay fa manatrika anay tokoa ianao, ary izahay manatrika anao no hazavainy izany tavanao izany. Misaotra anao koa noho ny fanomezanao anay andraikitra, indrindra ny fiangonanao amin'ny fanafahana ny babo rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny babo amin'ny endriny maro samihafa. Ianao ao aminay, ianao manatrika anay Tompo, no hanatanteraka izany fanafahana izany. Dia miasa-mahery amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary, izay mampamokatra eo amin'ny fiainanay ny asanao tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany, hitondra tokoa izany fahafahana ho anay izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevany Nazareta ao nangatahana izany, misaotra Jesosy eo. Amen. Ny fanafahana ny olona amin'ny fahababoana, misiona ny fiangonana, izay no lohateny izay omena alahatra amintsika amin'izao 4 volana septambra taona 2024 eto amin'ity topy-pivoazana Philadelphie eto amin'ny FLM Andranoraikitra ity. Mifanaraka tsara amin'ny teny fanevany izao fivoriana izao zany izay manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Iave efa miposaka aminao zany arak'izay tantsika azy ao amin'ny Isaia 40:1. Raha ny aizina na ny fahafatesana sy ny aliny rehetra tokoa manko no mandrakotra izao tontolo izao, dia ny fiangonana amin'ny mahafahazavana izao tontolo izao azy no ny famira-piratany voninahitr'Andriamanitra ao aminy sy ny fiaim-piainany, ary ny asany rehetra no mandresy izany aizina izany. Ny fandresena izany aizina izany no nanondran'Andriamanitra any Jesosy Kristy zanany. Araka ny Jaona 3:5, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Dia Jesosy koa no miteny hoe tahaka nanondrahan'ny ray azy nanondrahan'ny fiangonana, dia asan'ny fiangonana ihany koa izany mandresy ny aizina izay mandrakotra an'izao tontolo izao zany. Araka ny lohateny izay anjarantsika amin'izao ry havana, dia aorina amin'ny Isaia 40:20 ny lahateny mahakasika an'izany asa na misiona ny fiangonana izany. Nandron'i Jesosy ny maha-Mesia azy na ny maha-Kristy azy sy ny programan'asany izay hoentiny amin'ny fitondran'ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ity Isaia 40:1-2 ity. Hitantsika izany ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 4:1-20 Noho izany dia andeha ovakitsika ireo perikopa anankiroa ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny Isaia 40:1 ka hatramin'ny 7 ovakitsika voalohany. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy hitory-teny soamafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy hahasitrana ny torotoro fo izy, ary hitory fahanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory tao nankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika. Hampionina amin'ny malahelo rehetra, hanolotra ao amin'ny malahelo aoziona, eny hanome azy amama hosolona venona, sy diloilo fifaliana hosolon'ny fahalelovana, ary fitafiana fiderana hosolon'ny fanahy reradreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana na ambolen'i Jehovah ho fampiseho amboninahitra.
dia io no nyraisin'i Jesosy ao amin'ny lioka toko fahaefatra ny andinin'ny faha 20 ka hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izao ihany koa. Ny fanahin'i Jehovah no atao amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitory fandefasana ampifatotra izy sy fampairatana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana hitory taona ankasitrahan'i Jehovah. Amen. Andeha iroso amin'ny lahateny ary isika, ka izao fanontaniana izao no ovalintsika amin'ny fanaovana izany fandarana an'izany lohateny izany. Ny fanontaniana voalohany dia izao: nahoana no lazaina fa misiona ny fiangonana ny fanafahana ny olona amin'ny fahababoana? Nahoana ny fiangonana no manao zany asa misino zany? Ary faharoa dia ny hoe, ahoana no mahatanteraka an'izany fanafahana ny olona amin'ny fahababoana zany amin'ny alalan'ny asan'ny fiangonana? Ary ahoana zany olona, ahoana fiaimpenan'izany olona nafahana tamin'ny fahababoana izany? Ireo fanontanian'ireo no andeha hovalintsika, hoentsika mamelabelatra ny fandaharana an'ity lohateny ity. Ka izay hojerentsika voalohany dia ny maha-izy azy ny fiangonana kristianina. Araka ny artikola 7 ao amin'ny fanekem-pinoana apostolika izay fantatsika loatra, na koa artikola 7 ao amin'ny fanekem-pinoana nisiana ry havana, dia faritantsika hoe fiombona ny olona masina ny fiangonana. Fiombona ny olona masina noho ny asan'ny fanahy masina no atao hoe fiangonana kristianina. Ny atao hoe olona masina ny kristianina, satria olona natokan'Andriamanitra ho azy tamin'ny alalan'ny asany tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana izy ireo, ary ny fanahy masina no nampamokatra izany asan'ny fanahy ao amin'izy ireo zany, ka mahatonga azy olona voatokana ho an'Andriamanitra. Zany hoe famatotra amin'ny artikola 2 ny artikola 1 amin'izay, ny artikola 7 amin'izay fotoana izay. Hoy aho hoe ny fanahy masina no mampiray ny mino amin'izany Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana zany, ka mahatonga azy olona voatokana ho an'Andriamanitra. Noho izany, raha lazaina amin'ny fomba hafa ry havana, dia fiombona ny olona zay efa nole vonin'Andriamanitra tao amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ny mahampanota azy, na fiombona ny olona zay no avaozin'Andriamanitra tanteraka tamin'ny famparaisany azy tamin'i Jesosy sy ny azo fijaliana, tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty, no ny asan'ny fanahy ny fiangonana kristianina. Ary raha miresaka sika hoe nampiombonina tamin'i Jesosy maty kanefa nitsangana tamin'ny maty, arak'izay lazain'i Jaona ao amin'ny toko 20:7 ka hatramin'ny 7:20 dia izao: ny fofinainy zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany ihany koa no aina izay mamelona ny kristianina, ka mahatonga azy ho olom-baovao voatokana ho an'Andriamanitra. Ary zao fiombonan'izany ny fiangonana kristianina, kanefa tsy ny mino tsirairay ihany no manana an'izany fofinaina avy amin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany, ka mahatonga azy ho olona masina na olona voatokana ho an'Andriamanitra, fa ambaran'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Efesianina ao amin'ny toko 2:7 ka hatramin'ny 2:20 fa fonenan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahiny izany koa ny fiangonana kristianina. Arak'izany dia lasa toy ny tena anankiray zay velomina fofinaina anankiray, dia ny fanahin'Andriamanitra ny fiangonana kristianina amin'izay fotoana izay. Raha faritantsika zany dia ireo no azontsika maritana ny atao hoe fiangonana kristianina. Tena iray, velomina fofinaina anankiray, mampiverina antsika any amin'ny tantaran'ny famoronana, any amin'ny Genesis toko 1 sy ny Genesis toko 2 izany. Ao amin'ny Genesis toko 1 andininy 4:20 dia vakitsika, rentsika fa noarian'Andriamanitra ho tahaky ny endriny ny olombelona. Ary raha azavainy zany dia zao: ny hahatonga azy ho solo tenan'Andriamanitra amin'ny asa
mba ho fitehirizana sy ho fampandrosoana ilay fahatsarany zavaboariny eto amin'izao tontolo izao ity no naharian'Andriamanitra azy ho tahaka ny endriny. Raha ao amin'ny Genesis 2:2 dia zao ny nanomezany azy ny fofinaina avy aminy tamin'ny namoronany azy dia voalaza ao amin'ny 15 fa ny hiasa sy hitandrina an'izany zavaboariny izany. Zany hoe manamarika ny mahaizy azy ny olombelona arak'izay naharian'Andriamanitra azy ihany koa ny miasa. Solo-tenan'Andriamanitra, tanan'Andriamanitra eo anivon'ny voariny mba hampandroso hitahiry ny fahatsarany zany voariny izany. Noho zany ry havana, raha mifaritantsika teo ambony fa fiombonana izay manana ny fanahy masina fofinaina mamelona azy ny fiangonana kristianina, na tena ankiray velominy zany fofinaina avy amin'Andriamanitra zany ny fiangonana kristianina, dia azo ambara ihany koa fa organisme anankiray velona izy, ary tsy zany ihany fa mahay izy azy ny fiangonana kristianina ihany koa ny miasa eo anivony voariny mba ho fahariana, fandrosoan'ny fahariana, ho fitehirizana amin'ny fahatsarany, ho fampandrosoana amin'izany tahaka izay naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany no mahizy azy ny fiangonana. Ao amin'ny Jaona 5:1 sy manaraka dia faharitana ho tenan'ny Kristy ny fiangonana ray manontolo, ary rantsana ao anatin'izany tenan'ny Kristy zany ny kristianina, ka ny kristianina no mamoha io le lazaina hoe asa voa mitondra fiainana ho an'ny hafa, mahizy azy ny fiangonana kristianina ihany koa izany famoazana fitondrana fiainana ho an'ny hafa izany. Ho fanasiny tany izy amin'izay fotoan'izay, ho fahazavany zao tontolo zao izy amin'izay tontolozay arak'izay ilazany Jesosy azy ao amin'ny Matio 5:17 ka hatramin'ny 9:40. Io asa na io voa zay mahaizy azy ny fiangonana kristianina io ihany koa dia lazainy Paoly apôstôly eo amin'ny Galatiana 5:12 sy manaraka fa vokatry ny fanahy na voa ateraky ny fanahy. Zany hoe averiko indray mandeha tsy fiombonana ny olona zay velominy fofinaina avy amin'Andriamanitra ihany dia ny fanahy masina ny fiangonana, tsy zay ihany ny mahizy azy ny fiangonana, fa raha velominy zany izy maneho ny mahizy azy ihany koa ny miasa ampitiavana hitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Ao amin'ny Isaia 2:2 dia voalazany hoe hitory fanafahana ho an'ny babo, amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava izy. Raha tsy zany ry havana dia tsy fantatr'Andriamanitra ho fiangonana izy, fa raha matoa izy fiangonana ka manana zany fanahin'Andriamanitra zany ao anivony dia ampiariary zany ny izy miasa ho fanatsarana ho fampandrosoana ny fahatsarany voarin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Zay no antony nilazany Jesosy ny hoe tsy namana izao tontolo izao ny fiangonana, satria efa nomen'Andriamanitra ny fiainana avy aminy izy, kanefa dia tsy esorina eto amin'izao tontolo izao fa manao ny asa ho an'izao tontolo izao mba hitondra ny fiainana avy amin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Fa raha miverina amin'ny lay Isaia 2:12 teo sika, ary ny Luka 4:4 ka hatramin'ny 20, ahoana izany asa andrahan'Andriamanitra ny fiangonana zany? Ahoana izany asa zay fanafahana andrahan'Andriamanitra ny fiangonana kristianina zany? Izany koa no andeha hidirantsika amin'izao manaraka izao. Ny asa misiona ny fiangonana araka ny Isaia 2:12 sy Luka 4:4 ka hatramin'ny 20. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny Baiboly ry havana, indrindra ao amin'ny filazantsara araka ny Luka, dia voalaza teo ny hoe nanondroan'i Jesosy ny tenany sy ny asa zay ho tanterahiny amin'ny mahampitondra ny fantsakan'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo izao ity Isaia 2:12 ka hatramin'ny 2 ity. Zany hoe ny Luka 4:4 ka hatramin'ny 20 no ahitantsika an'izany. Misy fanovana ihany izay mety nataony Jesosy rehefa namaky an'io izy, satria novakiny niaraka tamin'izany na nataony solomaso famakinan'izany ihany koa ny Isaia 20:15 ary ny Levitikos 5:20 sy manaraka zay miresaka momba ny taom-pahafahana ny taon-tsôbily zay entin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao.
manomboka tahaka izao ny péricoupe raha ohatra ka lioka toko faefatra andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo no hojerentsika. Ny fanahy ny ave no atao amiko satria nanositra zay no anombohana ity péricoupe ity. Ny maha Mesia, ny maha Kristy, ny maha voaositr'Andriamanitra, mpanjaka voaositr'Andriamanitra azy, ho mpitondra ny fanjakam-pahafahan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao no ambarany zany. Dia ny toyiny milaza ny asany amin'izany maha Mesia azy izany. Dia misy filaharana tahaka izao ity raha ohatra ka arafitritsika izy. Ny hoe hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo dia mirazotra amin'ny hoe hitory ny taona ankasitrahany Yahvé. Reo no toy ny fefy na kadra hanambarany Jesosy ity asany ity. Ny manaraka izany ny hoe hitory fantefasanao amin'ny mpifatotra izy dia mirazotra amin'ny hoe hanafaka ny ampahoriana. Ary ao afovoany zany rehetrarehetra zany ny hoe fampahiratana ny jamba. Zany hoe araka io firafitra io ry havana dia ny fampahiratana ny jamba no ivon'ny afatra. Ary raha vao miresaka hoe jambosika eto dia mampitodika antsika any amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7:1 izany. Ny tsy fahalalana afa-tsy aizina no ambaran'izany na saimboly ao ambadika izany fahajambana izany. Tamin'ny voalohany ry havana, raha nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia izany aizina izany no nofoanany voalohany indrindra. Hitantsika ao amin'ny Genesis toko 1:2 zany. Zany hoe ny hoe jamba izay manana fahamaizinana ho saimboly eo ambadika dia manondro ny tsy fisina na ny tsy fizina na ny fahafatesana sy ny alony rehetra zay ambaran'izany fahajambana na ny aizina izany. Izany tontolo ny tsy fisina, izany tontolo ny tsy fizina na izany tontolo ny fahafatesana sy ny alony rehetra zany no nandrakotra ny izao tontolo izao. Izany no nanandevo sy nambabo azy teto amin'izao tontolo izao. Izany no nampahory azy indrindra. Ary ny hahatonga ny mponina izao tontolo izao ho afaka atao anatin'izany fanandevozany fahamaizinana zany na ny fahafatesana sy ny alony rehetra zany no nahatongavany Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Lay Jesosy Kristy fahazavany izao tontolo izao mba hahatonga azy ho olombelona misy eo anatrehan'Andriamanitra, ho zavaboary tsara arak'izay naharian'Andriamanitra azy. Izany no asan'ity misy ity. Ary zany olombelona misy araka ny fijerin'Andriamanitra azy zay, arak'izay asany nahariany azy ao amin'i Jesosy Kristy izany ray, izany no lazaintsika fa afaka tamin'izay nambabo azy rehetra, mitsahatra tamin'izay enta mavetsatra nampitondrainy izay nambabo azy rehetra, dia ny fahamaizinana raha lazaintsika ny fahafatesana sy ny alony rehetra izany. Izany no asan'i Jesosy Kristy, satria tena n'izany Jesosy Kristy izany ny fiangonana, dia asan'ny fiangonana izay organisme velona velomin'ny fanahy ihany koa izany. Fa ahoana izany fahababoana, ahoana izany fanandevozana izay nahazo ny olona izany, ary ahoana ny endriky ny fanafahana, fahafahana izay kendren'Andriamanitra aminy, amin'ny alalan'ny asany tao amin'i Jesosy Kristy, izay tohizany fiangonana ihany koa. Ahoana izany? Izany koa no andeha hidirantsika amin'izao fotoana izao. Ny fahababoana na ny fanandevozana izay mahazo ny olona, izay nitenenan'ilay voaositry Yahvé ao amin'ny Isaia toko 40. Ry havana dia ny zanak'Israely izay voavy navotana tamin'ny fambaboan'ny Babiloniana azy. Voambolana mitovitovy hevitra amin'ny hoe fambaboana na fahababoana ny hoe fanandevozana na ny fahandevozana. Tamin'ny lafiny rehetra sy tamin'ny maha olona manontolo izany fanambaboana na fanandevozana izay nahazo azy rehetra izany. Zany hoe sady fahababoana ara-piarahamonina zany, no fahababoana ara-toekarena, no fahababoana
ara-politika no fahababoana ara-pivavahana ihany koa. Reo karazana fahababoana amin'ny lafiny samihafa reo no nitondra fahoriana tamin'ny lafim-piainana manontolo, nampahatra azy tamin'ny lafim-piainana manontolo ihany koa. Zay ilay fahababoana zay ho resantsika, azavaintsika eto amin'izao fotoan'izao. Teo amin'ny fiarahamonina ry havana, ny andevo na ny mpanompo dia ireo olona zay napetraka sy nosokajiana ho ambany saranga sy ivarazana. Tsy tany amin'ny taonjato voalohany na tany amin'ny taona na babo ny zanak'Israely tany Babilôna ihany no nisy zany, fa na dia amintsika na dia eto Madagasikara aza dia izay koa no mbola fijery fanasokajiany olona ny atao hoe andevo na mpanompo. Tamin'ny Babilôna dia foko hafa, ary tsy hoe foko hafa ihany fa tena hafa firazanana noho ny Babilôniana zay nambapo sy nanandevo mihitsy ny zanak'Israely. Tao amin'ny tontolo greko-romanina dia ireo olona zay tsy mba nanana ny zom-pirenena maha-romanina vahoaka romanina azy no nampiasaina ho andevo ary nivatana ny afatra filazantsara fahatelo zay nambaran'ny lioka tamin'izay fotoan'izay. Reo olona zay nampiasaina ho tony ny fitaovam-pamokarana, nampisondrotana ny hajamam-boninahitra sy ny herin'ireo patron na ireo romanina tamin'izay fotoan'izay no nantsoina hoe andevo tamin'izay fotoan'izay. Eto amin'ny lioka toko faha-efatra andiny faha-20 ka hatramin'ny faha-20 dia antsoina hoe malahelo izy ireo. Misy vaombolana roa na dika hoe malahelo. Voalohany dia izao: reo tatsaha zay tsy mba manana ny oentimanana ny fiaim-piainany ka dia nahantra tamin'izany izy, sady noararaotina tamin'ny alalan'izany fahantrana izany mba ho fitaovam-pamokarana zay fampitomboana ny hery sy mivoninahitra ireo olona manakaja sy manam-boninahitra atao anatin'ny fiarahamonina sy ny firenena fanjakana romanina ihany. Fa nisy kosa ireo zay nitondra takaitra, ny analemy na nitondra ny klema sy ny fahoriana samihafa ihany noho ny fampijaliana zay natao taminy, ary vokatra izany aretina sy klema zay nahazo azany dia tsy afaka niantrika mihitsy izy ny fiaim-piainany andavanandro. Reo zany karazan'olona anankiroa reo no tondrina hoe malahelo eto amin'ity filazantsara araka ny lioka toko faha-efatra andiny faha-20 ka hatramin'ny faha-20 ireo. Nahantra ara-piarahamonina izy ireo, nahantra ara-toe-karena izy ireo, ary na teo amin'ny lafiny fivavahana aza dia nampantraina tokoa izy ireo satria izao ny fandehany. Ohatra sika raha miverina any amin'ny nanandevozana ny zanak'Israely tany Egypta ohatra, rehefa nafahana tany izy ka tonga tany amin'ny tendrombohitra Sinay dia ny hoe aiza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany no didy fiandohan'ny didy zay nomen'Andriamanitra azy. Ny dikan'izay fanafahan'Andriamanitra azy tamin'ny fanompoana ny Andriamanitry ny Egyptianina zay tany voanivoany izany. Ary tany Babilôna izy dia tsy nomena fahafahana fa nampanimpoana ihany koa ny Andriamanitra zay nitopoin'ireo Babilôniana ireo. Tao amin'ny tontolo greko-romanina zay nanoratany lioka dia nampanimpoina ny Andriamanitra zay nitopoiny ny romanina izy, indrindra ny ampira romanina, ny amperora romanina izay napetraka ho Andriamanitra sy ho mpamonjy tamin'izany fotoan'izany. Raha miresaka tsika amin'izay fanompoana ny amperora romanina izay dia voalaza ny hoe tsy maintsy vola denari ohatra no fandoa hetra ho azy, kanefa izay dia tsy fandoava-ketra ihany fa tena endrim-panompo-pivavahana natao tamin'ny amperora mihitsy, satria tsy maintsy nitsaoka sy ny nanoroka an'ilay vola denari izay nisy ny sariny zany amperora zany ny olona. Fanompoana zay nanrakotra aizy ara-pivavahana ihany koa teo amin'ny vahoaka zay nivatana ny filazantsara izany. Ahoana ary ny asan'i Jesosy manafaka azy amin'izany endrim-panandevozana na fahababoana samihafa zay nahazo azany, ary famalina izany fanontaniana izany no jerentsika amin'izao manaraka izao. Ny asan'i Jesosy Kristy sy ny asan'ny fiangonana manafaka ny olona amin'ny fahababoana. Ny asan'i Jesosy Kristy amin'ny maha-Mesia azy, amin'ny maha-vahosotr'Andriamanitra azy, amin'ny maha-mpanjaka mpitondra fanjakan'Andriamanitra azy, sady asan'ny fiangonana kristianina amin'ny mahatenany zany Kristy azy zany dia ny mitory ny filazantsara
Ary arak'izay ambaran'le firafitry ny teny teo, le filazantsara dia tsy hafa fa ilay taom-pahafahana, taon-jobily, taom-pitsaharana izay entin'Andriamanitra ho an'ny olona manafaka azy amin'izany endrim-panandevozana samihafa izany. Ny olombelona rehetra dia noharian'Andriamanitra ho tahaka ny endriny araka ny Genesisy 1:5 ka 7. Sy mba vokatry ny fahalavon'ny olona zany ka nahatonga azy iaina tao anatin'ny fantsakan'ny aizina na ny tsy fisiana hoy isika arak'izay nanazavatsika azy teo ambony. Ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana dia mandrava izany rehetra zany, mandrava le aizina, mamerina ny olona ao amin'ny toerana sy ny saranga, mitovy mahatratra indray ilay maha olombelona arak'izay nikendren'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Ao amin'ny batisa moa ny resahan'i Paoly be dia be ny amin'ny hoe ampiraisana ny mino amin'izany fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany. Lokoin'Andriamanitra amin'ny endriny indray dia Jesosy Kristy ny mino amin'ny finoana azy arak'izay ambarany ao amin'ny Galatiana 3:7 sy manaraka ny hoe fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy na niloko an'i Kristy. Tsy misy tsony jiosy na grika, tsy misy andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy. Foana ilay fifanavakavahana sy fifanambaniana ara-poko sy ara-pirazanana teo amin'ny fiarahamonina. Foana ny fifanavakavahana ara-bolokoditra, satria raha eto eto Madagasikara ary hafana dia mazava fa volokoditra koa no anavahana ny hoe ireto andriana, ireto andevo, ireto zao firazanana. Foana zany. Foana ny fifanavakavahana sy ny fifanambaniana ara-tananahana, vavy sy lahy ao anatin'ny fanambadiana. Izany filazantsara ny azo fijaliana izany koa no andrahan'i Jesosy ny fiangonana mba ho toriny sy ampianariny, mba ho tonga fiampianan'ny olona zany ka hatonga azy olona afaka tokoa miaina ao anatin'izany fantsakan'Andriamanitra izay nitanysaina teo ambony izany. Teo amin'ny asa ministerialy tamin'ny fitondran'i Jesosy ny fantsakan'Andriamanitra dia nanany toerany lehibe ny fanasitranana. Hitantsika izany ao amin'ireo filazantsara izay ao amin'ny testamenta vaovao. Reo mahantra vokatry ny fanitsakitsahana, ny tenany sy ny maha izy azy rehetra. Reo mahantra izay tsy afaka niasa amin'ny alalan'ny herin'ny tenany vokatra izany. Ireo izay very fanantenana tanteraka noho ny herisetra sy ny fampaoriana izay natao taminy. Ireo izay nangetaeta ny fahamarinana vokatra izany arak'izay lazain'i Jesosy ao Matteo 5:17 ka 12, izay azo ampitahina amin'ny Luka 9:20 ka 21 koa. Ireo izay niandranitra ny Mesia avy amin'Andriamanitra hanafaka sy hanavitra azy tamin'izany dia nanaovan'i Jesosy asa ho fanafahana azy ireo tamin'izany tokoa. Ny fanasitranan'i Jesosy ny marary, nareo maratra, nareo ferena, nareo kilemaina vokatry ny fanitsakitsahana sy ny fanararaotana azy tamin'izay fotoan'izay, na vokatry ny herisetra izay nahatra taminy, dia nanova tanteraka ny maha izy azy an'izany olona izany sy ny toem-piainany, na teo amin'ny fiarahamonina zany, na teo amin'ny ara-toekarena zany, na teo amin'ny lafiny ara-politika zany, na teo amin'ny lafiny ara-pivavahana izany. Izao manko ry havana, tsy hoe sitrana ihany ny olona izay nosotrahan'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay, fa izao tafaverina tao anatin'ny fiarahamonina izay nisy azy izy tamin'izay fotoana izay. Na dia nailika teny anjorom-bala azy izy teo aloha noho ny tsy fahasalamany vokatry ny fanitsakitsahana azy sy ny fanararaotana zina teo aminy, dia tafaverina ao anatin'ny fiarahamonina izy. Ary tsy izany ihany, lasa olona afaka niatrika ny fiainany andavanandro raha miresaka toe-karena isika. Zany hoe ilay fanasitranan'i Jesosy azy dia tsy fanasitranana ara-batana ihany, fa nisy akony teo amin'ny fiarahamonina, nisy akony teo amin'ny toe-karena, nisy akony tamin'ny toerany tao anatin'ny maha olony fivavahana azy aza. Tsy ny fanasitranana ihany ry havana no nataon'i Jesosy, fa nanome azy ireo hanasa aza azy ihany koa izy. Hitantsika izany be dia be amin'ireo famahanan'i Jesosy ireo vahoaka maro izay nifanena taminy.
tsy asa diakonaly nataon'i Jesosy ihany zany ry havana, fa tena fanafahany mihitsy ilay rafitra nangeja sy nanapotika ny fiarahamonina tamin'izay fotoan'izay. Ny mpanan-karena sy ny mahantra tsy mba niaraka ny sakafo, ny andevo sy ny andriana tsy mba afaka niaraka ny sakafo, ny olona samy hafa firazanana sy foko tsy mba araka niaraka ny sakafo, fa rehefa Jesosy no nanome sakafo azy, niara-nihinana izy rehetra. Ny dikan'izay levona ilay fifanavakavahana, na ara-poko na ara-pirazanana na ara-toekarena na ara-piarahamonina na ara-politika tamin'izay fotoana izay. Noravahany Jesosy tamin'ny alalan'ny fanomezany sakafo ho azy ireo zany, fanafahany azy ireo tamin'ny fangejany ny fanandevozany rafitry ny fiarahamonina izay nisy tamin'izay fotoan'izay izany. Ankoatra izany ry havana, Jesosy koa dia nampianatra ny olona mba hiaina amin'ny fihavanana. Ny dikan'izany hiaina amin'ny fiarahamonina tsy misy intsony herisetra, tsy misy intsony tsy fahamarinana, tsy misy intsony fanitsakitsahana zon'olombelona sy isan-karazany, fa fiarahamonina anjakany ny fandriam-pahalemana tanteraka izany. Ny toriteny tao an-tendrombohitra na ny fanomezana sakafo ny vahoaka tany an-tendrombohitra. Ny tendrombohitra tany manakatra ny lanitra, toerana fiaonan'Andriamanitra amin'ny olona. Misy dikana hoe nahoana ny tany an-tendrombohitra Jesosy no nanome sakafo azy ireo. Ny dikan'izay dia zao, fanambarahantena amin'izy ireo, fa tsy ny ampira romanina, ny amperora romanina, na ny Andriamanitra izay nitompony vahoaka tamin'izay fotoan'izay no Andriamanitra, fa izy mitondra ny vahoaka iaona aminy ao an-tendrombohitra tamin'izay fotoan'izay, fanoroana azy tenany ho hany Andriamanitra izay ivavahana ihany koa izany. Ao amin'ny Lioka 2:1-2 dia ambaran' Jesosy mazava fa izy, na ambaran'ny Lioka mazava fa ty zaza teraka ity dia Jesosy Kristy ny tena Andriamanitra mitondra ny fandriam-pahalemana sy ny fitahin'ny fanjakany lanitra, fa tsy ry Augusto Kaisara izay nisoratena ho Andriamanitra sy mpamonjy tamin'izay fotoan'izay. Raha fesitsika ry havana ny lahateny dia izao: tsy ny fitorian-teny, tsy ny fitorian-teny ny filazantsara ny azo fijaliana ihany, na dia fototra sy tena zava-dehibe azy zany no anrahan'ny Andriamanitra nandrahan'i Jesosy ny fiangonana mba ho vavolombelona any amin'izao tontolo izao, fa izao ny handresy ireo fahamaizinana na fanandevozana sy fahababoana amin'ny lafiny maro samihafa arak'izay efa andresantsika azy teo ambony. Zany hoe tsy vita ny eo ambonin'ny pilipitra ihany ny asan'ny fiangonana, fa mila mandeha ny mivoaka sy manao asa ihany koa izy, hanafaka ny olona amin'ny izay manandevo azy amin'ny lafim-piainana ray manontolo. Fa raha miresaka asa diakonaly isika, dia tsy tanterahana amin'ny alalan'ny fanomezana olona izay ilainy andavanandro ihany zany, tsy izay ihany nataon'i Jesosy, fa izao famerenana azy ho olona afaka iainana, afaka hiatrika ihany koa ny fiainany andavanandro. Tsaroana ny mpanjaka anankiray teto Madagasikara, raha nangataka vary tamin'ny vahoaka, tsy vary no nomeny fa angady mba ahafahany miatrika ny fiainany andavanandro ihany koa. Everina fa tahaka izany koa ry havana ny nataon'i Jesosy, tsy nanome an'izay mahantra na ireo marary izay nanatona azy ihany izy zavatra ilainy, fa tena nasorony tamin'izany toeran'izany mihitsy izy mba ho olona afaka miatrika ny fiainany andavanandro. Izany koa ny tokony ho asan'ny fiangonana, ary tena asan'ny fiangonana zany, ary zay ny tena tokony ho izy amin'ny asa diakonaly raha miresaka an'izany sika. Everina fa efa atao fiangonana amin'ny alalan'ireo toeram-pampianarana, toeram-panofanana, toeram-pitsaboana, eny amin'ny tobim-pifazana tahaka izao aza izany rehetrarehetra izany. Fa ny fanontaniana ry havana dia izao: ahoana ny fiheveran'ny fiangonana tsirairay any amin'ny toerana maro samihafa izany rehetrarehetra izany ho asany? Ahoana ny fanohanany sy ny fampandehanany ireo sehatr'asa samihafa, toeram-pampianarana, toeram-panofanana samihafa, satria amin'ny alalan'izany koa no mety hanatanterahany izany asa diakonaly izay indresana azy teo ambony izany. Izao ry havana, raha tsy mieritreritra an'izany ny fiangonana, dia izao efa miala amin'ny mahafiangonana arak'izay ikendren'Andriamanitra sy nampisin'Andriamanitra azy izy. Tsarovy ilay nambarantsika teo ambony no hoe maha-izy azy ny fiangonana ihany koa ny izy miasa, no izy fonena n'ilay fanahin'Andriamanitra eo anivony. Raha tsy fiaim-piainan'ny fiangonana ny manao zany asa arak'izay nanazavantsika azy teo zany, dia efa miala amin'ny
fiangonana azy izy. Tsy velomin'ilay fanahin'Andriamanitra intsony izy. Tsy honenana zany fanahin'Andriamanitra zany intsony izy, satria tsy hita eo aminy ny vokatra zany fanahin'Andriamanitra izany. Izao ary no afatra ry havana. Mbola fahita eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenentsika, eny eo amin'ny fiangonana izay misy atsika aza, ireo fifanandevozana, fifanavakavahana, na ara-pirazanana zany na ara-poko, ny fanjakan'ny tsy fahamarinana, ny fanjakan'ny fahalovana avantambatana, ny fisaratsarahana izay endriky ny fahafatesana, reo dia samy mbola mangeja, tsy fiarahamonina ihany fa na dia fiangonana aza. Manimba zavatra be eo amin'ny asan'ny fiangonana ry havana, ny fahadisom-peverana sy ny fahadisom-pampianarana ny hoe ho an'ny fanahy na ho an'ny apahany ao amin'ny atao hoe olombelona ihany ny asan'ny fiangonana na ny asan'Andriamanitra. Ny fahatongavan'i Jesosy olombelona na ny ataontsika hoe incarnation anefa dia midika fa olombelona feno no avotany sy afahany amin'izay manandevo azy rehetra, tena saina fanahy. Izany no fanafahana izay nentiny. Raha mamaky ny filazantsara rehetritsika dia nanao fanafahana ara-piarahamonina izy, fanafahana ara-toekarena, fanafahana ara-kolotsaina, fanafahana ara-politika, eny fanafahana ara-pivavahana azy. Izay namoazana Andriamanitra olona teto amin'ny firenentsika tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny efatra amin'ireo tombom-pifazana lehibe izay misy eto amin'ny firenentsika, dia ny hitondra n'izany fanafahana amin'ny lafiny manontolo eo amin'ny maha-olombelona manontolo ny olona teto Madagasikara izany. Raha tsy ilansika ohatra afa-tsy ny tao Soatanana izay ny andohan'ny fifoazana teto Madagasikara, dia tsy nafahan'Andriamanitra tamin'ny fanompoan-tsampy na tamin'ny famatorany devoly ihany ny olona, fa ny tena nafahany tamin'ny fangejan'ny fahantrana tamin'ny endro maro samihafa ihany koa, ohatra ny fampianarana momba ny fahadiovana, ny tondra fahafahana teo amin'ny olona izany, ny fanaovana asa-piraisana mibaiko ny fitiavana, ny fampivelarana ny fahaiza-manao sy ny talenta, ny fifanompoam-pitiavana arak'izay ambaran'ny Jaona toko 7 ny 7:7 ka hatramin'ny 5:30. Amin'izao fivorian'ny zanaka fifoazana izao dia tena hita mihitsy ny hoe miara-mipetraka ny samihafa firazanana arak'izay fanasokajen'ny fiarahamonina azy. Miaramonina sy miara-manao fanompoam-pivavahana ny olona samihafa foko arak'izay anasokan'ny fiarahamonina azy. Io fiarahamonina sy fiaraha-mipetraka ao anatin'ny toerana ao anatin'ny fiangonana io tokony ho endriky ny mahafoana zany fifanavakavahana sy fifanilinkiliana izay manandevo ny olona teo anatin'ny fiarahamonina izany. Izao anefa ry havana, tsy ny fitoriana ny filazantsara eto ambony pilipitra ihany arak'izay nambara teo aloha, na ny famoahana deminy ihany, na dia fototra sy lara-pahamehana azy ireo no asan'ny fiangonana na asan'ny zanaky ny fifoazana, fa ireo asa diakonaly arak'izay nanazavana azy nataon'i Jesosy ihany koa ka manafaka ny olona amin'ireo endrim-panandevozana samihafa izay nisy tamin'izay fotoan'izay. Raha lazaintsika amin'ny teny hafa, dia ny fanaovana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra mba ho tonga fiaim-piainan'ny olona amin'ny lafim-piainana manontolo, izay no andraikitry ny fiangonana ka mahatonga ny fahafahana ko tanteraka eo amin'ny fiainany. Tsarovy anefa fa hoy Jesosy hoe raha tsy izy miara-miasa amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny, tsy mahatanteraka an'izany rehetra zany. Ry havana, ny mahatoky amin'izay andrana azy dia ny maefa izany rehetrarehetra izany eo ambany fitarihan'ny fanahy. Ny fiangonana velon'ny fanahy dia mahatanteraka izany ho fanatanterahana ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao amin'ny lafim-piainana rehetra. Aoka hanamarika ny mahazanaky ny fifoazana izany fitoriana ny filazantsara ny fanafahana izay babo zany, tsy amin'ny alalan'ny teny ihany fa amin'ny alalan'ny asa ihany koa. Fa raha izany tokoa dia izy no mahatoky ka hahafaly an'Andriamanitra ary hosatroany satro-boninahitry ny fiainana rahatr'izay. Voninahitra ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Hivavaka isika rehetra. Misaotra Jesosy eo noho ny mbola fanambarahanao ny teninao aminay. Ilay teny izay milaza fa fahafahana ho anay amin'ny lafim-piainana manontolo ianao sy ny asanao. Dia tanterao aminay tokoa zany ny fanahinao masina no angatahanay hiasa mahery, satria fantatrao
fa mbola manandevo anay ny zavatra rehetra enina dia izay ato amin'ny fiangonana azy na izay zanaky ny fifoazana azy mba hanamarika ny maizy azy anay amin'ny mahazanaky ny fifoazana anay ane ny fiainanay amin'ny fahafahana amin'ny lafim-piainana rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankirevany Nazareto nangatahana izany misaotra Jesosy eo amen.